miteraka resaka tompoko ny mikasika ny hoe fifidianana sy fokotany amin'izao fotoana izao hoe fidiana eo ihany koa re milaza fa hoe izy efa mitondra trohatra mihitsy ao ampidirinao anatin'izay ny faninanan'izay ahoana ny fahitanao sy ny tokony fahalalahany rehetra ao anatin'izany hoe fifidianana zay. Ia, za aloha manameloka tanteraka fanjakana baroa natao ho an'ny seho fokotany. Za dia mametraka tsara ihany koa anatin'izay rehetra zay fa tsy tokony hisy mifalimpoliana. Seho fokotany tratrafara ny fanontaniana petraka dia hoe seho fokotany ve mbola manana fahefana n'ireo député ny assise na roa olona izay voalaza foana hoe rajoelona sy ny firongana fa ny anankiray seho fokotany no mijaly indrindra fa ho an'ny 192 eto Antananarivo renivohitra. Betsaka ireo resabe momba ny fokotany, anisany tonga dia fampiasana sary fanjakan'ny barova adina bro-pokotany izany zavatra rehetra izany dia tokony dinihana satria ny fokotany dia bro-panjakana mitovy amin'ireo hoe fitsarana, mitovy amin'ireny hoe ministera sy ny direction hafa ireny fitsarana tsy mandraikibaika ary manatanteraka ny asa fanjakana no andraikitra ny seho fokotany. Dia izay zavatra izay zany zavatra tiako jerena ao anatin'izay rehetra izay satria na tsy ary marary mahavoatotohana an'ireo seho fokotany. Nandeha feo hoe alefa fifidianana seho fokotany najanona seho fokotany najanona sy fifidianana seho fokotany raha ho ahy manokana dia tsotra hatreto aloha dia tsara ary lehibe fanapakevitra hoe fidiana seho fokotany fa mandrapahatonga an'izay rehetrarehetra zay aoka tsisy fikitihana mihitsy ny seho fokotany aloha ary mangavy zahay tsy atao atsok'izay satria marobe iko zavatra atao karamana seho fokotany zany ny nalina ariary ny seho fokotany eny miantotena na taratasy io na ninona ao amin'ny birao izay misy azy ka maninona moa ny enjehana ny seho fokotany matasy hoe vola pokotany vola miditra manao kolikoly tsy tompoko tsy marina zany fa ny fokotany dia manao tatitra isam-bolana any amin'ny commune satria misy ny secrétaire trésorier ao anatin'ny fokotany tena tsy mahazo tara mihitsy io fa tsy maintsy anaovana tatitra foana any amin'ny ambaratonga mpahefana sazan'izany. Eo ny antsoko hoe tsara jerena rehefa tena anova ny fokotany tsika dia tsara jerena ny lalàna ny fiazy satria ankehitriny aloha dia tsy tafiditra anatin'ny vondrom-bahoaka tsy zara-pahefana ny fokotany fa anisan'ny eo ambafia iny ny distrika sy ny sisa maro raha fidiana seho fokotany tsara petraka ro lalàna ny fiazy tsara petraka ny karamany tsara petraka ao anatin'izay rehetrarehetra izay ihany koa ny manodidina ny resaka fampitaovana sy ny sisa maro satria fokotany tena antoko ny fampandrosoana. Za manokana aloha raha za manokana dia tonga dia miteny androany dia androany ary mamiala maseho fokotany tsy manana olana amin'izany fa za dia miteny ary mametraka an'izay rehetra izay fa nanenjika an'izany atao hoe fokotany pilote ary miveriko fa fokotany miavaka indrindra eto Madagasikara ny fokotany izay tantanako atao anatin'izay fotoana ny tantanako izay za tsy matahotra an'izany hoe hoesorina amin'ny toeran'izany na sao dia sao ary satria miveriko fa ny fokotany dia tsy asa fa adidy eo anivon'ny mpiarabelona tsy ndriko maro tsy asa io fa adidy eo amin'ny mpiarabelona adalazite iteny hoe zao na izao ary mafy mety izany fokotany zany miasa azy zany miandro miasa ataonao be fahavalo ny fokotany satria eo fokotany mandeha ny ady mivady rehetrarehetra eo fokotany mandeha ny ady-piarahamonina eo fokotany mampiasa ny fokotany ny polisy ny gendarme ny fitsarana izay manenjika olony ratsy sy zavatra maro zany mandalo eo fokotany lozika izy raha be fahavalo ary mila tenenina izay rehetrarehetra izay ka tsy tokony tsaraina izay ny angatako hoe aoka aloha atsahara tsy misy atakandro hifanindrandrena seho fokotany fa hiteraka disadisa maro satria be dibe tokony no teanao récupération politique dia tsy manana base fa fokotany no atao base politique mety hamelona fatamaty dia hiteraka olana izay amin'ny entité maro samihafa fa alefa sy fifidianana seho fokotany dia apetrao cadre légal hipetrahana izany seho fokotany zany mafy ny tsindrona azo amin'ireo président 192 raha mbola président na 192 zany dia eto Antananarivo dia avokako ny secret manaika zay tsy efa voarahona azo avocation ho asorina sy ny sisa nahazo fanieriterena aritery mafy nazo zany mpiasa ny fokotany zany seho fokotany zany miantokainga izy dia tianao azay tiantatao tamin'ny fokotany daholo ny olona rehetra ka antso ampanajana no ataoko alefa seho fokotany aoka tsy hokitihana mihitsy aloha ireo seho fokotany mandrapahatonga fifidianana fokotany ary apetrao tsara ny cadre légal fa aoka tsy atao base politique anao récupération politique ireo seho fokotany mafy mahazo ireo seho fokotany ireo ary ho hitantsika eo
fa mafy raha tsy miova mafy dia mafy tsika mifanokana sefokotany ninninona dia fokotany daholo fanamarinana rehetrarehetra zay miainga dia zay zavatra izay ka mafoito sefokotany dia itenenako hoe aoka tsy ataovana tsoizay izy olona eto firenena izy mandray andraikitra aoka ny fanilokiliana raha tena anavitra Madagasikara tsika rehetrarehetra sefokotany tsy tokony atao base politika. Tsy tokony hiditra amin'ilay atao hoe kotana solombavam-bahoaka eo ihany koa ilay atao hoe fandehanan'ireo solombavam-bahoaka vitsivitsy teo amin'ny préfet nandamin'ny resaka hoe misy zavatra tsy maintsy alamina ao anatin'ity mety misy kasikazo politika mety ko ao anatin'ireny tranga ireny matona hevitra indray fividiana. Herintaona atao anaty sefokotany dia tiako tenena raha ny tena izy dia chef district sy ny préfet no lehibe sefokotany ary arretena metrahana sefokotany teo amin'ny toerana fa hatramin'izay tonga dia avoakako ny marina ataoko la vérité ny député no mibaiko ny sefokotany sy manao izay tiany atao anisan'izany no tena olana goavana amin'ny sefokotany io rehefa tsy manaraka ny lohana député anao na tsy mananina azy dia hiaran'izay sefokotany 192 mba te hitrotra ny sefokotany mba te hiteny alahelo mba te hitondra fa dia atao fitaovana politika dia ankehitriny indray nisy an'iny resaka tolona sy ny zavatra nisy teo firenena iny dehibe reo atoko politika tsy manana base politika na ihany koa ohatra tatonay boribory tamin'ny fahaefatra zao misy olona efa nalohan'ny vahoaka dia tady anao récupération zany dia nanao ilay fanjakany baro tia metraka an'izay olona tia apetraka eo amin'izany fokotany zany fa tiako no milaza na mpanao gazety afaka nanara-maso hoe koatra ny taorinan'ny tolona fa talohan'ny tolona mba lamina ary tsy dia tena nisy olana be fokotany teto Antananarivo renivohitra satria manomboka nijery an'izay rehetrarehetra izay hoe ahoana ny fomba anatanterahana izay rehetra izay eto ny tsindriko mandaingy ary laingy raha ohatra ka misy miteny hoe sefokotany dia natao angala-bato fa ny resaka fifidianana dia seny ary maleo tena ny bureau de vote misy membre bureau de vote dia ao anatin'ny membre bureau de vote misy ny délégué ny candidat ny sefokotany dia fandriam-pahalemana no anjara andraikiny fa tsy afaka mitsabaka amin'ny bureau de vote mandritra ny tontolo andro fifidianana misy zany rehetra zany fa nisam-bahoaka dia avy amin'ny seny tomponatoka amin'ireo membre bureau de vote midika an'izay tsy afaka amin'ny fokotany mibaiko ahafahana mangala-bato zany fa laingy zany ny fandriam-pahalemana sy ny fandrirana fifidianana fampitaovana no aramaso ny sefokotany fa raha sefokotany zany raha tsy afaka miditra ao anatin'ny bureau de vote. Mbola ho candidat rehefa to rafandrizana sosaleny zaho aloha tonga dia teneniko hoe tonga dia tsotra afaka manao radio trottoir ianareo afaka miteny teto aminay tsisy korotana indrindra nandritra n'ireny fanalana sefokotany ireny ray izay faharoa koa teto aminay no lamina indrindra raha fokotany no fahatelo raha mbola amin'ny andro tondrako eto hatramin'ny angoany tenenako eto tsisy fokotany maharesy an'izany fokotany na nosatao tsy nanan'izany raha fampandrosoana ny tiako tenenina dia tsotra raha 90% na fifidianana zany na atao voto miafo io na atao voto ihany dia assureko azoko zany haiko fiarahamonina io ary mianjady an'izany tsy matahotra zany fifidianana zany fa kosa raha ny tena marina raha ohatra ka ny zavatra teneniko dia teneniko hoe tsy asa fa adidy tia ny faharerahana mety reraka ny leo mety ho leo satria zay rehetrzay nefa raha fitiavan-tanindrazana dia mbola afaka jerena mbola azo assurena zany hoe andeha hifanampy ao anatin'izay tontolony filatsahako fidiny zay tsy matahotra an'izany tsisy atahorako ary mino fa savilaina ihany zay candidat fa ninana amiko eto raha ohatra ka zay zavatra atao tsy matahotra an'izany raha zay mbola ilaina raha mbola mety amin'ny tapony didiko zany sefokotany dia afaka milatsako fidina raha zay ny ilaina.